Efa ndresaka an'izay sehatra ny fampianarana izay any sika fa ny tontolon'ny fampianarana ambony manomboka mahasarika ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo eny ny mahakasika ny teknôlôjia sy ny sehatra ny informatika ho an'ny mention mathématique en informatique et statistique appliquée dia namoaka handihana mpianatra ampolo ndray izy ireo navita fiofanana ary mahafehy avy hatrany ny sehatry ny asa izy ireo. Ny 5 isanjato ireo mpianatra mivoaka ao amin'ny mention mathématique en informatique et statistique appliquée na MISA no miasa ny ivelany avokoa rehefa avy navita ny fianarany. Ny ankamaroan'ireo eto Madagasikara kosa dia miasa amina orinasa matanjaka fa indrindra amin'ny orinasa tserasera. Enjeniera sy teknisiana miisa 570 no navita fiofanana 3-4 taona momba ny mathématique, informatique sy statistique tao amin'ity MISA ity no nahazo ny mari-pahaizany omaly. Zavatra ataonay izao zany dia talohantsika raha ohatra tsika mianatra dia na tsika akademika be makany amin'ny recherche na tsika manao professionnalisance dia makany amin'ny entreprise fa amin'ny teknôlôjia zany amin'izao fotoana izao vokatry le fandrosoan'ny teknôlôjia dia tsy mety intsony izay vision zay fa tokony indifférent zany hoe le ankizy mivoaka master 2 zany afaka misafidy izy hoe na izy hanao recherche na izy hanao asa amin'ny entreprise. Afaka miditra eo amin'ny sehatry ny asa avy hatrany ireo navita fianarana ary afaka manohy ihany koa nefa ireo nahazo ny master 2 dia afaka manohy ny fikarohana amin'ny doctorat ary afaka manao izany ao amin'ny MISA hatrany. I Nivo Lalatiavina Tately izay major de promotion tamin'ity andihany nivoaka ity dia nisafidy ny mbola nohy ny fikarohany sy ny fianarany. Aminay zany tsy spécialisation fa mitovy daholo ny formation arahan'ny ankizy rehetrarehetra fa ny anahy zao za tiana ny choisir anao recherche dia resaka génération ana environnement virtuel urbain na no nieritreretiko atao dia za zao hanohy doctorat amin'izay resaka izay. Ny orinasa Telma no ray-piay ity andihany ilo ny nahazo ny mari-pahaizana master 2 sy ny andihany faharoa sy fahatelo ny nahazo ny mari-pahaizana licence dia ny andihany misandratra sy mahavita soa. Ny orinasa Telma izay miara-miasa akaiky ny MISA ary manampy amin'ny fanatanterahana mpianatra ny fikarohany amin'ny alalan'ny fanomezana ny wifi sy ny connexion aingam-pandeha. Mandray ireo mpianatra mivoaka ao amin'ny MISA ihany koa ny Telma satria dia efa maherin'ny 10 hatreto ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny MISA no mitana andraikitra ambony ao amin'ity orinasa ity.